Fa ny teknôlôjia amin'ny fifandraisan-davitra sy ny nomerika no sehatra anisany namarika ny taona 7 ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra. Anisany sy mpanavaozana sy ny fanatsarana ny totry ny tambazotra mpifandraisana, teo ihany koa ny fanamorana ny totra internet mba ahafahan'ny ankamaroan'ny malagasy misitraka ny fampiasana izany. Mila amafisina ny ezaka amin'ny taona ho avy sy ny asa mivaingana ho ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra nandritra ny fanolorana ny fanomezana ho an'ny mpiasa ministera ny fiandohany ty herinandro ity. Ny fanirandalana tamin'izay ihany koa ny asa sosialy nataon'ny sampany ao niveau ministera ny positra sy ny fifandraisan-davitra fanazavana. Zay no mahatonga ny eto amin'ny ministera satria zany taux de croissance miakatra zany tsy dia hita mivantana zany. Zay zavatra tokony ho fantatritsika zany ny fiakarana zany dia tsy midika hoe azo 4 heures daholo ny isa-tokantrano. Ko zay no mahatonga anay atao amin'ny ministera zany manatanteraka an'izany baiko ny filoham-pirenena izany manao asa sosialy ary amin'izao fahatongavany asaramanitra zao krismasy zao dia kaikaika ny olona amin'ny vidin'ny vary zay tsara ho marihana fa ny vary zay vokariny eto Madagasikara no lafo, mbola lafo vidy satria ny hena ny production noho ny resaka voajanahary.